ho an'ny voalohany indrindra zany tenenako ho an'ny filoham-pirenena Ravalomanana Marc. Na hainao zay filoham-pirenena niteny teo dia tena tohina mihitsy malahelo, efa tokony hoe tena amin'ny fotoana tokony iverenanao mihitsy zany ary tena mihitsy aza matahotra ianao fa raha izaho manokana dia tena isa amin'andro na maraina na hariva dia mivavaka ho anao sy ny ankohonanao. Fantatra ny zavatra, betsaka ny resaka hoe zao no nataon'ny olona anao tany Avoloha, zao no nataony anao. Andriamanitra ombanao, Andriamanitra mindra fo aminao ary matoa tsy hafa ny zareo teo ny ainao dia Andriamanitra nefa hampandresenao. Dia aza matahotra fa izay vahoaka malagasy fantatrao angamba zany be dia be zay tia anao dia mivavaka ho anao isan'andro tena tsarovy na misy fotoana hoe mety ho reradraraka ny saina, mety ho reradraraka ny fanahy fa tsarovy fa tena mihitsy hoe misy any mivavaka mba andresenao mba nananao ilay fanahy mahery. Zay tata vavakonao foana zay. Tongava somatsara fa tena tsy Andriamanitra ombanao sy ny ankohonanao.